Dia mbola ho ampitomboina ao aminareo hatrany dia afaka ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo ny amin'ny fahafahanay mifampizara ny tantaran'ny firenena, indrindra ny asanao Jesoa Kristy, ny asan'ny fanahy masina izay efa natomboka omaly ary mbola tohizanay amin'ity anio ity izany. Dia avianao fanahy masina hanolontsainanay amin'izany rehetra izany mba ho voninahitra ao izay rehetra atao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, nomenay lohateny hoe Pentekôsta Malagasy ny omaly alatsinainy 9 Jona sy ny anio talata, ary omaly ny fizarana voalohany, dikan'izay fizarana faharoa sady farany izany no aroso antsika amin'ity anio ity. Araka izany dia tianay ny mampatsiahy kely hoe omaly dia niresaka tsika fa ny 9 Jona taona 577 no Pentekôsta Malagasy, satria nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny dada Rainsoalambo 13 Menada. Hoe rehefa mivavaka izy ireo dia niovitrovotra ny trano nisy azy ary nisy feo, reny izy rehetra nanao hoe ianareo no hitory fibebahana amin'ny oloko fa hamonjy ny oloko ao. Dia nanomboka teo dia nifanaraka izy ireo fa dia hitondra ny anarana hoe mpianatry ny Tompo, ary amin'izany mpianatry ny Tompo izany dia ny didim-pitiavana no lehibe, arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 7:11-7:telopolo ka hatramin'ny 5:telopolo. Kanefa ny tena zava-dehibe tamin'io koa dia ny fanapahan-kevitra niraisin'izy ireo ny amin'ny andaminana ny ara-pivavahana ary mifamatotra amin'ny ara-piarahamonina, satria mbola velona eto amin'ity tany ity koa isika. Dia nisy an'ireto fifanekena ry havako, fifanekena 7 izay nataon'ny izy 13 Menada ireo. Voalohany hianatra mamaky teny, ahazoana mandinika isan'andro ny soratra masina. Faharoa hianatra mary sy soratra, ahalalana ny toko sy andinina eo amin'ny Baiboly ary ahaizana manoratra. Ny zanaky ny fifoazana dia tena mamaky Baiboly ary manana Baiboly, mitondra sy miaina an'izany isan'andro. Fahatelo, hanao bango volo ny vehivavy ary tsy hanao lava volo ny lehilahy. Io dia mila hazavaina. Izay izany mahatonga ny vehivavy na kely na lehibe dia manao an'ilay hoe tana ivoho. Io izany fomba fivango hita any afovoan-tany, satria aza adonona fa Betsileo ry dada Rainsoalambo any amin'ny faritra ny Fianarantsoa any izany. Dia manao tana ivoho ny filaza azy, ny volon'ny vehivavy, ary ny lehilahy tsy manao lava volo, satria tao anatin'ireny volo lava ireny koa no manasitrisitrihana tapa-kazo na ahody ny fiteny azy koa na fanafody gasy izany. Fahaefatra, ho diovina tsara ny manodidina rehetra. Dia izao izany manomboka ao amin'ny trano honenana, satria trano fivavahana io. Diovina koa ny tokotany, hanao lakozia ny ivelan'ny trano fonenana, atokana ny biby sy ny olona. Tamin'izany dia ny akoho na ny vorona dia mikotrika eny anjoron-trano eny, dia tsy miara-mipetraka intsony koa ny biby sy ny olona. Fahadimy, hanao saha ka amboly hazo sy zava-pihinana mba habeny hanina na ny sakafo izany. Fahaenina, atomboka mivavaka izay rehetra atao mba hisy fitahiana. Ary fahafito sady farany dia izay hafatesana no ilevenana. Lamba sy akanjo madio no hifonosana fa tsy lamba mena. Hira sy fivavahana ary toriteny no atao fa tsy ny fomba jentilisa amin'ny fahafatesana ary amin'ny tahak'izany, ary tsy fonosina lamba ny maty. Zava-dehibe izany ry havana, satria nitondra fifohazam-panahy teo amin'ny tantaran'ny firenentsika ary eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ihany koa. Ary tiana ny mbola mampatsiahy foana koa fa tena zava-dehibe ry havana ny endrika ivelany izany, tsy hoe fisehosehoana na inona, fa nanapa-kevitra koa tamin'izany fa ny zanaky ny fifohazana izany, ny alalàna hoe olona mifoha dia manao akanjo fotsy lava tanana ary didy mananjara, ary ny halavany dia manasaka ny ranjo any izany. Inona ny tiana aseho ao anatin'izany? Ilay fotsy mariky ny fahadiovana sy ny fahamasinana
Ary hoy izay hoe atao hiainana amin'ny fiainana isan'andro, na mandeha any an-tsaha, na mandeha mitety birao, na mandeha aiza n'aiza de manao an'izany akanjo fotsy zany zay zany no taratry ty pentekôsta malagasy ty ary mbola lovainy ny fifoazana hatramin'ny anio zany ary zay no ahatsapana hoe tenasan'ny fanahy masina teo amin'izy 13 Menada ary mbola tohizantsika hatramin'izao izany fifoazam-panahy izany ary zay mahatonga anay milaza mandrakariva zany ny amin'ny hoe pentekôsta malagasy io ary tsy izay irery fa nanomboka tamin'izany fotoana izany no efa natsoina hoe pentekôsta malagasy ny 9 Jona omaly ry havana. Noho izany de misaotra ny tompo sika fahasan'ny fanahy, izany mahatonga mbola velona mandraka ankehitriny io izay ary tohizan'ny fiangonana anankiroa de ny fiangonana loterana sy ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM. Ankoatran'ny 9 Jona de malaza koa ry havana ny andro iray lehibe eo amin'ny tantaran'ny fifoazam-panahy teo Madagasikara, teo amin'ny tantaran'ny firenentsika zany, ny 10 Aogositra na koa hoe 10 Août, zany koa fiteny azy. Noho izany de raha sitrapon'ny tompo de ho resahana amintsika koa zany amin'izay fotoana mahamety azy fa de tapitra eo zany iresaka 9 Jona pentekôsta malagasy an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika. Saotranao ary zay tompo nandatsahanao ny fanahy masina tamin'izy 13 Menada ka nanomezany koa an'ireo atao hoe fitsipika fifaninkena hiaina ny olona mifoha. Noho izany de tantano zay mba hanara-dia azy ireo koa mba ho voninahitra ao ny fiainanay tompo. Amin'izao fahatsiarovanay ny pentekôsta de nandatsahanao ny fanahy masina izao. Mba hiainanay sy hivelomanay koa anie izany ho voninahitra ao mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho aminareo ry havako amin'ny fiadanan'i Jesoa, amen.